Miandry ny toin'izay fampanantenana sy ny resaky ny misitra izay zany ireo mpitia fanatanjahantena, anisan'ny fanatanjahantena mbola marary amin'izao fotoana izao no ny taranja atotoandro izay mbola tsy miravina ny olana eo amin'ny fitantanana azy. Isan'ny mitondran'ny minisitra fanazavana tokoa mbola ity olona ny taranja atotoandro ity ary nambarany fa afaka roa volana dia tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana ametraka ireo rafitra rehetra mitantana ity taranja ity ny avy eo amin'ny ministera miaraka amin'ny ireo mpakafy ity taranja ity. Izay no fanazavana nentin'ny ministra fa tetsakilan'izay ry zareo amin'ny federasiona izay tarehiny Andriamatoa Zeze Bosco dia nikarakara faninanana tany amin'ny faritra Antsinanana iny ny anomevahana ireo mpikatroka moa ny tena tanjona tamin'ity faninanana ity. Ho famelomana ny taranja atotoandro ary anomezana lanja ireo mpikatroka izay isan'ny misedra olana amin'izao fotoana izao dia nikarakara faninanana ara-pirahalahiana ny ligy ny Antsinanana. Ny tanjona moa zany na dia hita hoe na fanahininana patoriana raha ny boxa dia nefa dia misoko mangina ary sy matoro zany ny boxa kory sanatria fa ny minisitra teo aloha izay napatory azy ary nisy arangamba reny disadisa teo amiko sy ny minisitra teo aloha fa iny moa lasa nomba ny lasa iny fa nytany Tamatavy dia lalao ara-pirahalahiana izay nandraisan'ny Antsinanana zany hoe nanasany tatia Analamanga zany ligy Analamanga ny ligy Antsinanana sy ny Amoronmania ary Itasa ary dia natrehako zany lalao ara-pirahalahiana zany ary zany no niantoka ny sarandalana nandroso ny verina tamin'ny avy taty ligy anankitelo. Fa ny restauration sy ny hébergement kosa dia ny ligy nationale ny antoka tanteraka azy ary nafinaritra dia hita fa tia boxe ny malagasy indrindra moa tany Tamatavy dia guichet fermé izy ny filazantsika azy tsombon'olona fa ny manaraka angamba dia hoe hojerena ny toerana izay malalaka ho asin'azy satria anisan'ny malahelo zany ny olona izay tia ny atotoandro nefa tsy nahita. Voalohany indrindra koa dia miarahaba ny monsieur le ministre ny sport izay dokotera izy araky ny voalazany dia mino sy manantena fa mahavelom-bolo ary omaly dia anisany niraisiny ary natatinao izy président na sy tatia dia fa anatiny fikarakarana ny atotoandro zay fa roa volana ho izy raha ela indrindra dia ataony fifidianana amin'ny atotoandro ity. Raha nijerena ny tany Tomasina manokana ny avy teknika manahoana izay hoe tsy fisina faninanana matetika izay azo andrefesana ihany ny zava-bitan'ireo boxeur ve? Izy aloha zany hoe sarotra ny miteny hoe ambany na ambony fa eo izy aloha sy de hoe nidina ambany satria na nisy ane na sy nisy arake ny faninanany fa kosa zahay misy foana ny lalao ara-pirahalahiana, misy foana ny combat izay ataony isaky ny club sy ny section ary ny ligue. Zahay zany dia efa nahazo daty fa misy lalao zany ho atao izay ho karakarain'ny ligue Analamanga na ny association des entraîneurs izay ho atao amin'ny 18 mai ao amin'ny gymnase Couvercle efa nahazo an'izany fangatahana zay dia ho atao zany ary mino sy manantena zay fa i ministra vaovao zany dia hita fa tia ny fanatanjahantena izy na olona niraisiny tao raha omaly dia hita hoe nahafapo fa sisy tsy voaray zany tao izay natrehako tao satria omaly tontolo ny andro hoe anisan'ny andro tao dia voaray daholo amin'ny valoalina zao zay vao no ray dia efa tory moa vao mandeha tory le izy fa mino sy manantena fa tsy hanavakavaka tsony zany izy fa andray ny fédération rehetrarehetra izay ny tanjona fa mino fa ho vitan'izany. Manantena araka izany Andriamatoa Zeze Bosco filohan'ny federasiona fa ivatsy ho ela ny olana menjady amin'ity taranja ity. Isan'ny taranja ankifizin'ny malagasy tokoa mantsy ity taranja atotoandro ity saingy noho ny olana teo amin'ireo samy mpitantana dia ireo mpikatroka no mizaka ny itseran'ny aina sy voasazy hatrany ka tsy afaka niatrika lalao iraisam-pirenena mihitsy.